fifaliana ho ahy ny mpitandra sofiriny Ramboarison no miarahaba antsika rehetra zay manaraka ary koa miaino ny fandarana azo antoka fanavotana amin'i Kristy izay torina eran'izao tontolo izao anomanana ny olona hitsenan'i Jesosy eny amin'irao ny lanitra ary tonga ny olo vavolombelon'i Jesosy amin'izao fiainana izao rehefa tonga zanak'olombelo izy noho ny famonjena sy fanavotana natao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo satria moa ny tenin'Andriamanitra no hazavaina dia tsara amintsika ny mivavaka mametraka zao fotoana zao ho ampelantanin'Andriamanitra hivavaka tsika saotra anao zay Andriamanitra mifamindramponao fa fahasoavana amin'izay amin'ny finoana tanteraka zao fotoana zao satria ianao no na tanteraka izany ary misaotra ny saina fahendrena fahalalana mianao mpanomponao tsy mahasoty ary koa ametranao ny tena mivavaka indrindrandrindra hitondranao ny teny ny afatra amin'ny olona rehetra eran'izao tontolo zao mba anomanana azy hisenan'i Jesosy amin'irao ny lanitra ary koa tonga izao vavolombelonao ety amin'izao tontolo izao satria ho tonga zanakao izy ho anao ny dera saotra ary voninahitra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo saotra Andriamanitra amen alleluia. Efa nandrositsika amin'ny fandaharana hoe miasa amin'ny Fanahy Masina eo amin'ny tsiraray ary nijanona antsika teo amin'ny Korintiana voalohany toko fa 4 ary ny andininy fahenina zay tiako hovakiana. Korintiana voalohany toko 4 andininy fahenina zao ny teny izay nifarina tamin'izany minaran'i Jesosy. Nefa ry rahalahy raha mankeo aminareo aho ka hiteny amin'ny fiteniny tsy fantatra ina moa ny soa tokony ho vitako aminareo amin'izany raha tsy fanambarana na fahalalana na faminaniana na fampianarana io tenenako aminareo. Ny fampianarana zatra fitoriana ny ten'Andriamanitra zany raha tonga eo amin'ny olo anakiraika teny amin'ny teny tsy fantatra. Teny tsy fantatra io zany dia teny pirenena mbola ho hitantsika eo amin'ny fandravana aoriana satria teny pirenena ny tiany resahana eto. Raha apôstôly tamin'ny androny raha nilatsaka ny Fanahy Masina dia niteny amin'ny fiteny maro samihafa teny pirenena samihafa ka teny pirenena koa zany ny tiany ho resahana eto fa tsy hoe akory araky ny fiveran'ny olona azy hoe fiteny tsisy malala mihitsy fa voadikany adika amin'ny Fanahy Masina tena teny pirenena mihitsy ary dia ho hitantsika ny fandravana rehefa avy eo fa eto raha ny Fanahy Masina tokoa no mitondra ny afatra hitenenana dia mazava tsara ny teny eto hoe fampianarana fahalalana faminaniana ary fanambarana hitondra soa fampandrosoana ny fiangonana ny tena antony zany asa amin'ny Fanahy Masina ary ny Fanahy Masina ihany no afaka hanatanteraka izany rehefa iasany ny olona anankiray izay mitondra ny hafatr'Andriamanitra. Toizatsika ny fanambarana Korintiana voalohany toko 4 manomboka amin'ny andininy 7 ka ajanontsika hatreo amin'ny andininy 12. Korintiana voalohany 4 andininy 7 ka hatramin'ny 12 aminaran'i Jesosy. Zao mivolaza aminaran'i Jesosy tompo. Ary ny zavatra tsy mananaina na sodina na lokanga na dia maneno azy raha tsy manao feo samihafa ahoana no afantarina izay ataony na amin'ny sodina na amin'ny lokanga fa raha manao feo hafahafa ny trompetra izy ny omana hiady ajanontsika eo aloha zava-maneno raha samy manao manaraka tsara ny fanaony dia fantatra hoe zao no ataony fa eto misy fanazavana hoe raha mandeha miady ny olona ka manao feo hafahafa ny trompetra izy ny omana hiady hoe ina zany lazainy zany androso ve sa hemotra sa andosa sa ahoana zay mahatonga ny hoe fa raha manao feo hafahafa ny trompetra izy no hiomana hiady. Dia toy zany koa ianareo raha tsy mazava ny tena alokin'ny vavanareo atao ahoana no fahafantarana zay lazainareo fa raha tsy zany dia hiteny amin'ny rivotra ianareo. Raha namakitsika tany amin'ny Korintiana voalohany toko 10 andininy 2 dia misy teny hoe fa izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia tsy miteny amin'ny olona fa amin'Andriamanitra fa amin'ny fanahy no hiteneniny zava-miafina ka tsy misy olona mahalala. Araky ny fiheveran'ny olona le olona miteny amin'ny teny tsy fantatra hoe teny pirenena io
de neveriny fa hoe miresaka amin'Andriamanitra satria fiten'Andriamanitra tena ny dikan'io de zao avy amin'Andriamanitra le fitenenana ety ny fanamasina zay no mahatonga ny teny eto de toy zany koa ianareo raha tsy mazava ny teny alokin'ny vavanareo atao hoana no fahafantarana izay lazainareo fa raha tsy zany de hiteny am'rivotra ianareo tsy miteny amin'Andriamanitra akory le olona ny atao hoe miteny amin'Andriamanitra de mivavaka miresaka mivavaka zay le hoe miteny amin'Andriamanitra ary Andriamanitra miteny amintsika amin'ny alalan'ny fanamasina mibisika na raha mamaky baibolitsika etsika zany de mazava tsara fa raha ohatra ka misy olona miteny amin'ny teny tsy fantatra teny pirenena ka tsisy mahalala de sahala miteny am'rivotra ihany zay no mahatonga ny andininy fahafolo manao hoe misy fiteny maro samihafa am'izao tontolo izao ka samy manana ny heviny avy tsy tsara zany fa teny pirenena eran'izao tontolo izao le teny tsy fantatra fa tsy hoe akory hoe teny hafa mihitsy mety misy fety hoe fitenin'ny anjely ka araky ny teny sotra masina teo fa eto eo teny pirenena misy satria zao tontolo zao ny hitondrana ny afatra araky ny teny Jesosy hoe mandehana ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisazy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanamasina ary mampianara azy araky zay tsy nandidiko anareo ary zay misy ny teny toriny firasany tsara amin'ny olombelona rehetra zay misy atao batisa ny vonjena ka ny olombelona ny hitondrana ny afatra hitenenana fa tsy hoe akory hoe anjely na zavatra hafa zay no mahatonga ny teny eto hoe misy fiteny maro samihafa am'izao tontolo zao ka samy manana ny heviny avy 11 koa raha tsy mahalala ny hevitry ny fiteny aho de ho vaka am'izay miteny azay miteny amy kosa de ho vaka de ho va amiko koa dikan'izany de hoe ho gagagaga ihany ho vahiny raha miteny amy teny pirenena anankiray ataotsika hoe zaho zao malagasy ka misy olona miteny amiko amy teny Senegaly za tsy malala de mivanaka fotsiny ino zany lazainy zany tsy malala ninina ako satria izy miteny amiko za tsy malala ninina ady izy koa miteniteny foana satria tsy fantany ko zay fomba pitaina ny kiafatra tiano nambara zay no mahatonga ny teny amin'ny 12 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Korintiana voalohany 11 ary toy zany koa ianareo raha fatra-haniriny zava-panahy de zay ampandroson'ny fiangonana no tadiavo indrindra satria raha misy olona miteny amin'ny teny tsy fantatra de mampandroson'ny tenany ihany izy ary zay mahatonga anao hoe raha tsy maintsy misy mpandika teny ka de toy atsika ny 13 manao hoe Korintiana voalohany 11 koa no aoka zay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra hangataka mba ahay mandika teny koa zany zany le olona miteny tsy fantatra de mangataka amin'Andriamanitra hoe afantaro ahy le teny mba adika amin'ny olona ampahafantarina ny olona satria zay ampandroson'ny fiangonana mitadiavina indrindra satria raha ny tenany ihany misy olona miteny amin'ny teny tsy fantatra de gaga misy zay fantatra hoe zany lazainao zany aiza ny afantarako an'izany fa miresaka amin'Andriamanitra ka ino le resaka ataonao amin'Andriamanitra za tsy malala ty ina dikan'izany fa tsy olona miteniteny foana zany nisy tantara anankiray zay teresana amin'ireo niangona mpiangona tatia Madagasikara niseho ny tantara teo amin'ny tany atao hoe Fianaratsoa ny tanàna anankiray atao hoe Fianaratsoa vory ny mpiangona ary efa nandeha ny fotoana de nisy vehivavy ny teny amin'ny teny tsy fantatra nangina ny raketra nangina ny raketra ary efa tampotra ny teny lazainy de samy ny teny ny mpiangona rehetra hoe alleloia de nitsangana lehilahy anankiray tezitra dina anao zo nanaovanareo alleloia an'izany teny zany fangatsy fantatrareo fa opa variraraka amin'ny teny komoriana zany olona manopa io olona io teny vararaka opa teny vararaka amin'ny teny komoriana ay miteny tamin'ny teny komoriana zany le vehivavy nampitenen'ny fanaratsy manopa zay vao mivanaka ny tsiray ava zay no mahatonga ny tenin'ny baiboly hoe raha misy olona miteny amin'ny teny tsy fantatra aoka izy angataka mba iandika teny misy milazan'izany atao amin'ny baiboly ato Korintiana voalohany 4:20 de ny 7:7 vakitsika nge mikasika ny hoe miteny amin'ny fiteny tsy fantatra io
ny anaran' Jesosy raha misy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia avelao ho roa na telo fa aza atao mihoatra noho izany ka amfanarakarahana ary avelao isy ray mandika teny. Raha misy olona miteny amin'ny teny tsy fantatra zany ao amindreo mandritry ny fanampivavahana de roa na telo ihany tsy azo atao mihoatra an'izay ary mifandimby miteny reo mifanarakaraka ary tsy maintsy misy mpandika teny. Ny valo amby roapolo fa raha tsy misy mpandika teny de aoka izy angina eo amin'ny fiangonana fa aoka hiteny amin'ny tenany sy amin'Andriamanitra ihany izy. Zany fa raha tsisy mpandika teny zany de mangina izy mifanamasina mangina de izy mivavaka ao am-pony izy miresaka amin'Andriamanitra am'izay fotoana zay. Zay zany ny fanambarana eto. Ary andininy 7:telopolo koa za manao hoe ary aoka ny mpaminany roa na telo no hiteny fa aoka ny hafa ny amantatra. Raha misy mpaminany ny teny de misy sasany tarimy fanamasina amantatra ny heviny. 9:telopolo fa raha misy tsindrin'ny fanahy eo ampipetrahana de aoka angina kosa ny voalohany fa mahazo maminany tsirairay ianareo rehetra mba hianarana izy rehetra sy amporisina azy rehetra. Maminany zany mitondra ny afatra Andriamanitra ny dikany hoe maminany de afaka manao ny tsirairay avy kanefa ampifanarakarahana fa tsy miara-miteny. Mampalahelo ankehitriny mivavaka ny olona de miara-mivavaka miara-miteny ary eo indrindra zany ho jerentsika indray raha mbotra ka mivavaka na mihira jerentsika nge Korintiana voalohany 4:10 miasa amin'ny fanamasina de mahavarina ny 4:10 sy 12. Korintiana voalohany 4:10 andininy 4:10 sy 12 aminaran'i Jesosy. Fa raha mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra aho de ny fanahiko ihany no mivavaka fa ny saiko tsy mahavanona. Raha miteny amin'ny teny tsy fantatra ka tsy mahalala levitry le teny le olona de zao fanahany ihany no mivavaka fa ny sainy tsy mahavanona tsy mitondra ninina mo sainy le izy. 12. Ahoana ary noho izy ahoana zany tokony ho izy raha araky ny tenin'Andriamanitra araky ny sitrapon'Andriamanitra de ahoana ny tena tokony ho izy sady hivavaka am-panahy aho no hivavaka an-tsainako sady ny hihira am-panahy aho no hira am-panahy ko. Eto zany raha miteny amin'ny teny tsy fantatra na mivavaka ny olona de tokony hafantatra ny hevitry zay lazainy satria hangataka amin'Andriamanitra mba hahalala ny tena hevitry ny teny. Sady mivavaka am-panahy zany mivavaka an-tsaina koa sady mihira ihany koa mihira am-panahy. Ndray andro nisy olona tonga teo amin'ny fiangonana misy anay mpiara-miangona ihany io de ataotsika io zy hianatra hira de nanaiky ny fiangonana hianatra hira saingy zao amin'ny teny Senegal ozy teny Senegaly de ahoana le hevitry le teny de ny tena hevitry de nazay fa hoe momba ny fitiavana ny fahasoavan'Andriamanitra ny tena fototry le voalazan'le hira. Ka rehefa natao ny hira de najanona mihitsy satria zao le teny Senegaly raha enona amin'ny teny malagasy ohatrany manopa ohatrany teny hafahafa le izy amin'ny teny raha enona amin'ny teny malagasy de ohatrany teny ratsy ohatrany teny ratsy izy de jano fa tsy mety zany satria tenenina le izy de ohatra arahana de raha ohatra misy malagasy meny de ohatra amin'ny teny ratsy tsisy malalan'le teny de najanona mihitsy avela hoany zany fa alao de teny malagasy ihany fa tsy mety de hira teny malagasy no natao. Aiza moa ny afatara ty narahana le fiteny de ohatra ny manopa le izy ohatra amin'ny teny ratsy le teny Senegaly amin'ny teny malagasy amin'ny le fomba fiteny fiainona fa ny heviny tsy zany anefa fa tsara le heviny araky ny tena tokony ho izy fa ny fiainoniny tsy mahalala de sahala amin'ny teny ratsy na manopa. Zay zany mahatonga ny teny eto amin'tiny andininy faha 9 ty 12 mianaran'i Jesosy 9. Ahoana ary noho izy sady hivavaka am-panahy aho nivavaka an-tsainako aho sady hira am-panahy sady hira am-panahy no hira an-tsainako aho. Malala zatra zay atao zany amin'ny hira zay atao fa tsy akory mihirihira foana na mivavabavaka foana. Raha vakitsika eto 9:20
betsaka le olona mivavaka ankehitriny de mahavarina fa ny ray fiangonana miara-miteny samy miteny avokoa. Nafinaritrahako nisy jiosy kristianina niantso anay mba hiary hivavaka taminy. Rehefa nandeha ny fotoana ny hira de hivavaka tsika ozy a de ndao tsika andohalika. De nandohalika de nasainy nitodika ny navaratra moa de mifandimby ny mivavaka. Mifandimby tsika ozy fa tsy miaraka mivavaka na iza rery ny mivavaka. De hoenitsika tsara ny tonim-bavaka de samy miara manao amen, alleluia. Zay zany na tonga ny teny eto hoe amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa raha misaotra ampanahy fotsiny ihany ianao, atao am'izay tsy mahay ahoana no hanao amen raha misaotra ianao satria tsy malalazelazainao izy. Ary mahagaga fa ny akabeazan'ny olona re mivavaka teny tsy fantatra tia Madagasikara de tsy malalazelazainy koa, tsy fantany akory. Ary ny mpiangona tsisy malala. Atao ahoana ianao amen de manao amen kitoto fotsiny fahatany le olona. De mampalahelo izy satria tsy mahafantatra. Mialatsiny indrindra fa ny vadiko moa zany de niteny tamiko hoe nahoana ianao tsy mba miangona rikatra amin'ny antoko fivavahana zany tamin'io fotoana io. Mialatsiny indrindra tononiko le antoko fivavahana hoe Jesosy mamonjy tamin'io fotoana io. Jesosy mamonjy ao Akorondrano aty Antananarivo moa zany io. Manino ianao ozy manavakavaka fiangonana? Tsy manavakavaka fa misy azokazoko ny mifandehany ao. Ianao manavakavaka ozy toy taminy andao atsika hiangona any. Voalohany indrindra aloha miangona lahady ry zareo. Ny baiboly de milaza tsara fa sabata ny aviandriamanitra ao ny andro fafito. Ny andro fafito de sabotsy. Ka noho zany sabaty nefa tsy manina fa andao tsika andeha hiaraka hiangona any. De rehefa nandeha tany zay ary niangona de teo atenatenany zahay mijoro mipetraka. Nandeha ny hira, mahafinaritra tokoa ny hira, de rehefa tonga nandeha ny hira dia mivavaka. Rehefa nandeha ary mivavaka nandohalika de nagaga fa zao ny ambony pilipitra daholo rehetrarehetra. Raha tany aloha ny pilipitra de nitodika anakaty arina ny ambony pilipitra daholo rehetrarehetra aloha. Za moa zany tsy nandohalika fa nitsangana mivadika nitsangana nijery. De samy mivavaka ny teny zay tiany lazainy daholo rehetrarehetra. Teo kaikinay nisy nikapoka la W Andriamanitra ataovy resiko le olany amin'ny tribunaly. Jereo io olana ny olona resy amin'ny tribunaly resany. Jereo ireo amin'ny nitsangana de mandindihy. De misy ny olona mitomagny. Misy tena mivavaka mafy eky iza no ataonao amen andreo. Anao amen ny tirangaty ivy ianao izao no henonao. Ny sasany tsisy fantatra. Nefa nilazainy baiboly ato hoe atao ahoana ianao amen raha tsy malala zay lazainao izy. Tokony ho fantatra zay no mahatonga ny hoe mifandimby. Ary io jiosy io de mivavaka mifandimby ary zakay hatramin'izay de nivavaka mifandimby natao mba nizona manao amen, alleluia. Araka ny tenin'Andriamanitra manao hoe aoka ny zavatra rehetra atao mifamendrehana sy ny filaminana. Atao mifamendrehana ary ampandrosin'ny fiangonana mba samy mahalala zay lazaina mba afaka anao amen avokoa satria atao ahoana ny anao amen raha tsy mahalala zay lazaina ny olona. Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra eto. Andiny fitambe folo milaza tsara hoe fiainao dia misaotra tsara ihany nefa ny hafa tsy mba nampandrosoana. Raha samy mivavaka mitabataba daholo ny rehetrarehetra tsisy mahalala de ny tenan'le olona rery ihany izy tenany rery ihany no mampandroso ny tenany fa ny hafa tsy mahalala. Zay zany ny zavatra mitranga hoe tsisy mahalala an'izay. Nisy profesera malagasy nandeha tany an-dafika tiara-niangona taminay izy io. Mpiangona tao amin'ny Jesosy mamonjy izy zany taloha de niaraka niara-mivavaka taminay de nahita ny vavaka mifandimby io. Dia tonga tao amiko izy, pasteur tsy afaka hiaraka mivavaka aminareo tsony aho. Fa nahoana ho satria zaho izy efa zatra le vavaka torapo. Ina moa tianao lazainy hoe vavaka torapo? Samy manao zay tiany lazainy olona samy miteny. Fa ny fivavahana ataonareo zay tsy mahagaga satria nandeha tany an-dafy aho izy izy de mba nitady fiangonana mitandra sabata. De nahita soratra aho izy hoe cercle messianique. Cercle messianique. De niditra tao aho izy
ajosy le mpivavaka atao ary amindrindrina o de misy otra hoe silence de tena varina mihitsy azo ny tamfidama fa rehefa mivavaka ry zareo ozy de vavaka nataonareo tsy mifandimbo ry zareo ozy mivavaka ary fantatra tsara zay lazainy zay nge hoany atao amy baiboly natonga neny anaraka an'izany hoe atao ahoana satria izy tena te raha misy maminany dia azo maminany nareo tsy rafa zany hoe afaka mivavaka koa ny tsira ray avy tenin'ny baiboly moa zany atao amy baiboly ato raha ohatra ka samy mitabataba dolo ary ny olona miteny tsy fantatra na mivavaka miteny tsy fantatra vakitsika nge le izy amin'ny andininy telo am'roapolo vakitsika aminaran'i jesosy korintiana voalohany efatra amby folo andiny telo am'roapolo aminaran'i jesosy ko raha mivory ny mpiangona rehetra ary ny olona rehetra samy miteny amy fiteny tsy fantatra na koa samy mivavaka amy teny tsy fantatra samy mivavaka am'zay tiany mivavaka tiany atao ary miditra ny tsy mahay na ny tsy mino tsy olazainy va fa verisaina ianareo atao anaty koa moa zany mivory ny mpiangona de mivavaka de samy miteny zay tiany lazainy tsisy malala miditra tsy mahalala de gako ina moa zany lazainy tao mikorotana be ny any atsena sahala ny any atsena ny any atsena samy milaza daholo hoe tognavia ty aty ny akondro aty ny paoma aty ny akondro zao vidiny sahala am'zao de samy miteny daholo teo ary zay no mahatonga amy baiboly miteny nge ao amin'ny andininy fito amy telopolo amin'ny anaran'i jesosy korintiana voalohany efatra amby folo andininy fito amy telopolo amin'ny anaran'i jesosy raha misy manao azo mpaminany na homana fahaizana amavana fahaizam-panahy de aoko fantany tsara fa didin'ny tompony azako aminareo fa raha misy tsy malala de avy aloha tsy malala ihany izy zay zany ny zavatra voalaza eto betaka ny tsy malala de aveo tsy salala de zao ny andiny sivy amy telopolo sy ny efapolo amin'ny anaran'i jesosy ko am'izany ry rahalahy mandry fantatra ny haminany ary aza mandrara tsy hiteny amy fiteny tsy fantatra kanefa aoka ny zavatra rehetra atao amin'ny famendrehana sy ny filaminana ka raha samy mitabataba daholo tsisy filaminana ary zay ny zavatra tokony ho dinihina tsara hoe eo amin'ny andiny roa amby telopolo sy telo amby telopolo korintiana voalohany efatra amby folo andiny roa amby telopolo sy efatra amby telo amby telopolo zay no miasa ny fanamaso amy fiangonana ary ny fanahiny mpaminany de manaiky ho zakanisy mpaminany fa andriamanitra tsy mba tompony fikotranana fa tompony fiadanana milamina tsara zay ny mandraitry ny fanom-pampiavahana fa tsy mikotaba na mikorotana maganga fandraindray azo amy trano fivavahana ny olona de mitsinjaka mandihy de mampalahelo raha toizatsika ihany ny fanambarana korintiana voalohany efatra amby folo andiny valo amby folo miteny sy amby folo vakitsika ny afatry ny apôstôly paoly misaotra an'andriamanitra fa miteny amy fiteny tsy fantatra mihoatra noho ianareo rehetra aho zany hoe mahay teny pirena maro zany apôstôly paoly nefa raha am-piangonana de aleoko manao zay teny dimy fantatry ny saiko mba ampanarako ny sasany koa toy zay hanao teny ray alina amin'ny fiteny tsy fantatra tetsika zany fa teny pirenena ny teny orisany eto ka tsy hoe kory hoe miteniteny foana le olona zay ny mazava-dehibe fa raha misy miteny miteny fantatra de misy mandika an'le teny fa raha tsisy mpandika teny de aoka angina mihitsy izy ny andininy roapolo sy ndraiky amy roapolo sy ndroa amy roapolo vakitsika korintiana voalohany efatra amby folo andiny roapolo ka hatramy ndraiky amy roa amy roapolo aminaran'i jesosy ry rahalahy aza mba ho zaza amin'ny fahalalana raha amin'ny lolo-po de aoko ho zazabody ho aza fa amin'ny fahalalana kosa de aoka ho lehilahy tokoa voasoratra amin'ny lalàna hoe amin'ny olona hafa fiteny sy amin'ny olotry ny olo-kafa no itenenako am'ty firenena ity fa na de am'izany aza de tsy hiaino aizy ho iave koa ny fiteny tsy fantatra de famantarina amin'ny tsy mino fa tsy amy mino fa ny faminanina kosa de amy mino fa tsy amy tsy mino eto zany de ny apôstôly paoly de milaza mihitsy fa amy teny pirenena no itenen'andriamanitra ny olona raha nilatsaka ny fanamasina de amy teny maro samihafa no tenen'ireo apôstôly
hitorina tamin'ny olona kanefa de zao nakabeaza de tsy nino gagagaga fotsiny raha namaky baibolitsika de gagagaga izy reny ahoana agaky zany hoe mamo divay mamo reo retsika de miteny isy hoe ny fiteny tsy fantatra de natao hoan'ny tsy mino teny pirenena nisy vazaha tonga teto Madagasikara tsy frantsay izy io de nahe mba te hivavaka mafy izy de niditra atao amin'ny fiangonana anankiray de ny tsy malala tsy mahateny malagasy izy fa nijanona fa rehefa nihira ny olona de misy hira mitovy feo amin'ny hirany fa ny tonony tsy mitovy fa ny feo mitovy de mihira izy amin'ny teny pireneny rehefa nitoriteny le pasitera tsy malala izy fa de mipetraka teo izy tapitra ny toriteny de nisy vehivavy niteny amin'ny teny tsy fantatra nanginany ray fiangonana niteny le vehivavy niteny le vehivavy tapitra le teniny mitsangana le vazaha niteny amin'ny teny frantsay niteny lazain'le vehivavy io za teny fiteninay zao ny nambarany aly atoriteny pasitera no naveriny fanamasa tamin'le naveriny fanamasa tamin'ny alalan'le vehivavy ho an'le vazaha gaga ny rehetra hoe zay zany le teny tsy fantatra mpiangona tsisy malala fa le valiny no nalala tsara n'Andriamanitra ny fanambarany zany satria mandrak'zay ny famindrampony zay fanavany amin'ny teny tsy fantatra koa de farantsika amin'ny fotoana hivavaka itsika sotranao zay Andriamanitra ny fanazavana sy ny fampianara zay natao satria anao ihany no afaka nanokatra ny fo ampanao sain'ny mpindretra ka de mangataka aminao zay mba nazava ny sain'ny olona mba afantatsara fa ny teny tsy fantatra tsinona kory fa teny pirenena araka nazay ny apôstôly Paoly raha nitsindreny fananao masina izy ary azahoana mitory ny afatra Andriamanitra ny afatra ao filazantsara amin'olombelona rehetra ho anao ny dera sotra ny voninahitra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo sotra Andriamanitra amen alleluia de manao veloma mandram-piona ndray tompoko fa samin'Andriamanitra amintsika rehetra dia amanaraka antsika magneno ny toy ny zavatra ambara amin'ny anaran'i